Matahotra ny tompontsika tafombony eto amin'ny ity maraina ity iarahantsika amin'ny fandiniana soratra masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato manomboka eo amin'ny andininy fahafito amby telopolo amby zato hatramin'ny fahaefatra amby efapolo amby zato no iarahantsika ho teny fiantsoana. Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato fito amby telopolo amby zato efatra amby efapolo amby zato. Mitsangana riavana anome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo: marina ianao Jehovah o, ary mahitsy ny fitsipikao. Efa voadidinao amin'ny fahamarinana sy ny fahatokiana indrindra ny teny vavolombelonao. Efa maharitra aina ny fahasarom-piaroko, satria nanadino ny teninao ny mpandrafia. Voazatoetra tamin'ny memo ny teninao, ka dia tiany ny mpanomponao. Kely aho ka natao tsinotsinona, nefa tsy adonoko ny didinao. Ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay, ary marina ny lalanao. Fahoriana sy fahaterena ny nahazo ahy, ny didinao no firavoravoako. Ny fahamarinana ny teny vavolombelonao dia mandrakizay, ampianaro aho mba ho velona. Amen. Hivavaka isika. Tompo manolotra ny fiderana, ny fanajana, ny fanomezam-boninahitra ho anao ilay mpanjaka ny mpanjaka izahay. Ary ekeo niaraka aminay eto amin'ity maraina ity, hitarika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ho amin'ny fibebahana marina, hampahatoky anay ny famelan-keloko amin'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny fitombona ny finoana, ao amin'ny fiarahamandinika ny soratra ao masina. Ary dia faly izahay ry Tompo, raha tanterahanao aminay fiangonana ny teninao manao hoe: raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Ho tsarovanao amin'izany teny izany koa ny toerana rehetra hanonana anaranao masina amin'izao maraim-baovao izao. Dia indreto ny mpanomponao Andriamanitra, mitanatana vavaka vokiso zava-tsoa ato an-tranonao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Samuela voalohany toko faha 12 ny andininy faha 1 hatramin'ny faha 3. Samuela voalohany toko faha 12 ny andininy faha 1 hatramin'ny faha 3. Isika rehetra era-maka izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary hoy Samuela tamin'i Jese: tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy: ny faralahy no sisa. Fa miandriondry izy manirahaka azy, fa tsy hipetraka ihinana isika ambara-pahatonga ny eto. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra, ary mena volo izy sady barimaso no tsara tarehy. Ary hoy Jehovah mitsangana, hosory izy fa io no izy. Ary Samuela nandray nitandroka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny. Ary nifarahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'i Jehovah tamin'i Davida hatramin'ny andro iny. Dia nitsangana Samuela ka nankany Rama. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Izao no fotoana iarahanay miondrika manoloana ny soratra ao masina. Ary ampanetretena tokoa no androsoanay amin'izany fiarahamandinika soratra masina izany. Tario amin'ny fanahinao masina izay ahitanay ny sitraponao amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary entin'ny karatra mofinay no ambokin'ny Samuela voalohany indray isika amin'ity maraina ity. Mitenena ry fiangonana fa miaino ny fiangonana. Mbola tsy taitra tsara mihitsy ngamba reto zanak'Israely reto. Inona ny zavatra azontsika mba lazaina momba ny bokin'ny Samuela voalohany na ny perikopa manoloana antsika efa nivoavaky teo?
milaza ny fanendrena ny mpanjaka voalohany teo amin'ny zanak'Israely ao amin'ny toko 9 itsika tsinjiry zany Saoly io mpanjaka io ahoana zafady miresaka ny Davida sy Goliata aiza ho aiza amin'ny Samoela voalohany moa zany toko 7 vao nosorana ho mpanjaka Davida ve dia tonga dia Goliata nanaraka teo mariny kely aloha zay io soramandry akaiky kely io hitanareo le hoe vao vita batisy Jesosy dia tonga dia fakapanahy telo be zao ny sesy vao nosorana ho mpanjaka Davida tonga dia Goliata mibahana teo inona koa io zany tsy atao ampakanosatsika aleo ihany zany tsy mandray ositra fanamasa va tonga dia mafiady be inona koa fa atao tsisy ny teny hoe firy ny toko ao raiky ampy 30 be zao inona koa fandevenana ny Saoly ny farany eo misy resaka hanina andevina ny Saoly ny olona dia avy eo herinandro ny nakanina fotsiny zay ny famarana ny Samoela voalohany inona ary ny tena andininy tena manamarika nyity Samoela voalohany ity araka ny mba fanamariana ataonao ory-tsario dia tsy tadidy mihitsy ve nefa efa naverimberina tao amin'ny vavaka tenenina teo nintsona ny Samoel dolo mba jereo kely izay andin'izay fa indraindray diso-disotsika na hoe mandeha pahazarana sika andininy ahoana ny voasoratra mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao indraindray asitsika mitsofoka kely hoe fa vonina iaino ny mpanomponao mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao ohatran'izany koa ampatsivonety le hoe sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehova sambatra izay mitaritra ny teny vavolombelona amin'ny fo fa tsy amin'ny fony dia inona koa ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana tsisy fa tonga dia hoe ny teninao no fahamarinana ahitsy ireny zavatra madinidinika ireny eny ary tao sika androso izay natolotra antsika eto raha ny taratasy hitantsika fa mibahana kokoa ny amin'ny boky ny Samoela manontolo sy ny tantara ny fanosorana any Davida na izany aza dia tsy hitantsika ao amin'ny fitarian'ny teny natolotra ny fizarana ao amin'ny Samoela voalohany fizarana hita ao amin'ny Samoela voalohany izay tenenina ato dia ny finto ny tantara ao amin'ny boky ny Samoela voalohany tsy misy drafitra misy fanamariana manokana izay efa ndraisantsika ihany tamin'ny fotoanandro momba ny fanosorana any Davida ho mpanjaka ilay fanosorana intelo taona izay tokony ho fantatsika fa misy dikany eo amin'ny fiainam-panorantenantsika
na ny fiainam-panorantenan'ireo olom-boahositra Andriamanitra. Zay sika vao makeo amin'ny voambolana atao hoe notsimponina manokana na manandanja anankitelo sy ny hevitra miainga amin'ny teny fototra ary mankany amin'ny ireo foto-kevitra 5 andraisantsika fampiarana ho fiainana ny amin'ity fandiniana soratra masina ity. Ndao ary sika ny tantarany Samoela voalohany ao amin'ny boky ny Samoela voalohany dia tantarany tranga ny taona 110 hatramin'ny 1000 talohan'i Jesosy Kristy. Rehefa miresaka an'izany moa sika ankehitriny dia mieritreritra mbo nisy koa ve zany ohatry ny hoe mba nisy koa ve tany amin'izany 90 taona lasa raha ny ankizy amin'izao inona kay 7 martsa ino tena efa nolazaiko tao hoe gaga mihitsy le tanora na ny tany hoe fa inona kay 7 martsa no tsy miasa tsy fantany hoe nisy zany raha tsy tsahivina ao anatin'ny boky mirakitra ny tantara raha tsy karohany anatin'ny tantara dia itsika mieritreritra hoe ny 70 taona lasa tany amin'ny 7 taona lasa zany tsy efa 7 taona lasa zany zao 80 taona lasa efa tsy fantatry ny taranaka aty aoriana raha tsy mamerina mianatra ny tantara izy na mamaky ny tantara izy. Maika moa fa ny hoe ny 10 taona lasa tena nisy ve zany 200 taona lasa tena nisy ve zany nidiran'ny misionera voalohany teto Madagasikara tena nisy ve zany. Maika moa fa ny hoe raha ity kajy ity raha ity filazana ity ataony kajy dia any amin'ny 3 taona talohan'izao iainantsika zao zany tena nisy ve zany. Raha karohana zany ny tantara ara baiboly sy amin'ny mpahay tantara indrindra ny mpahay tantara jiosy ilay atao hoe Josephus dia hita mivohitra ao reny tantara reny. Manampy antsika ny bokin'ny Samoela milaza ny zavan-tranga teo amin'ny zanak'Israely ny 110 taona hatramin'ny 10 taona talohan'i Kristy. Manomboka an'izany araka ny voalaza teo ny fahazazan'ny Samoela sy ny fanompony amin'ny mampaminany sy mampitsara azy ny 110 taona teo zany ny manodidina teo ny nateran'ny Samoela hatramin'ny 50 taona. Manaraka eo ny fanjakan'ny Saoly ny 50 amby 10 hatramin'ny 10 talohan'i Kristy ary mamarana azy manodidina ny fanombohan'i Davida ny fanjakana ny 25 talohan'i Kristy. Voalaza moa fa 40 taona ny nanjakany Davida tamin'ny zanak'Israely. 4 taona izy nanomboka nanjaka 30 taona i Davida no nanomboka nanjaka ary 7 taona teo amin'ny Joda ny 30 taona teo amin'ny fokon'ny Israely manontolo. Manomboka ny fanjakana izy zany mbola mifanosina eo hitantsika ny taona 10 Saoly ary 20 zany hoe nisy an'ilay fifanosonana. Rehefa mamaky ny baiboly sika dia hoe nosorana ho mpanjaka Davida kanefa mbola teo ihany Saoly, mbola niady sisina teo ihany izy. Dia any amin'ny Samoela faharoa vao tena miakatra eo amin'ny fanjakany tanteraka i Davida. Maty Saoly eo amin'ny famaranana ny Samoela voalohany, miakatra eo amin'ny fanjakana eo amin'ny ivon'ny Joda foko anankiray ihany aloha i Davida. Dia izay ny anton'ilay fifantsonana fotoana sao mandiso ny eritreritsika ny fisainantsika eo maninona mifanosiny reto. Raha vakitsika ny baiboly dia misy an'io fifanosonana io. Zay ny trangan-javatra sy ny fotoana nisehony ny tantara ao amin'ny bokin'ny Samoela. Fa iza kosa ary ny mpanoratra ary oviana no nisoratana ity bokin'ny Samoela voalohany ity.
Ny mpanoratra araky ny tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo andininy fahasivy amby roapolo dia Samoela izany atao hoe mpaminany dana sy izy amin'ny voasoratra eo Natana izany. Ao amin'io boky io hoe ny tantara ny fanjakana dia voasoratra tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny Samoela sy Natana ary dana. Tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo andininy fahasivy amby roapolo. Ny fotoana nanoratana manodidina ny taonjato fahafolo talohan'ny Kristy na ny taonjato fahasivy talohan'ny Kristy, izany hoe ny taona arivo talohan'ny Kristy makeo amin'ny sivanjato talohan'ny Kristy, na raha hoe taonjato fahasivy talohan'ny Kristy dia ny taona sivinjato makeo amin'ny valonjato talohan'ny Kristy. Tapitra tanteraka zany ilay tantara vao nanomboka ny fanoratana. Tapitra ny tantara vao nanomboka ny fanoratana. Mandroso ihany sika. Ity ilay hoe ny fintin'ny boky no natolotra ato fa tsy ny drafitry ny boky. Raha fitinina ny tantara ao amin'ny bokin'ny Samoela voalohany dia ireo voasoratra andalana vitsivitsy ireo. Manomboka amin'ny fahaterahan'ny Samoela mandroso amin'ny fanendrena azy ho mpaminany, ny fiovan'ny tantaran'ny zanak'Israely miditra amin'ny vanim-potoanan'ny mpanjaka. Tena fiovana ara-panahy sy ara-politika io. Satria nahoana moa? Ny fitondran'ny mpitsara dia sady mitondra ny ara-panahy izy no ara-politika. Ary mifantoka kokoa amin'ny fametrahana ny lanjan'Andriamanitra ho mpitondra ny hatreo amin'ny bokin'ny mpitsara. Ato kosa dia miditra amin'ny kion-dalana anankiray fiovan'ny tantara ny zanak'Israely eo ny fanendrena mpanjaka. Toy ny hoe miendaka amin'Andriamanitra ve ny zanak'Israely ka manangana mpanjaka, midongy mba hanana mpanjaka tahaka ny firenena rehetra. Izay ny atao amin'ny Samoela voalohany. Dia hitantsika ao ny voalazany namana teo ny fanendrena ny Saoly na ny fananganana ny Saoly ho mpanjaka. Ny tantara mahafinaritra ny hoe le avy soroka indrindra mihoatra ny vahoaka ny alao atao mpanjaka. Endrika amam-bika io sady tsara tarehy izy no avy soroka indrindra. Eny ary fa io no izy dia manaraka indray tsy nety iny niala tamin'ny Saoly ny fanahin'i Jehova dia napetraka i Davida. Ato amin'ny anjara mofo nainantsika izany. Fa voasoratra ato anatin'ny bokin'ny Samoela voalohany koa ny fahadisoana teo amin'ny ara-pivavahana nataon'ny zanak'Israely sy ny vokatra izany. Fahadisoana ara-pivavahana izany. Ndao ary sika hijery an'ity anjara mofinainantsika ity. Ny Samoela voalohany toko faha 11 andininy faraky 12 hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Mananjanja eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely ny fanosorana ani Davida ho mpanjaka, ny fifidianan'Andriamanitra azy araky ny naimpon'Andriamanitra fotsiny izao. Ao zany sika afaka miresaka ny atao hoe fifidianan'Andriamanitra. Tsy miankina na amin'inona na amin'inona na amin'iza na amin'iza fa dia naimpon'Andriamanitra samy rery ny fifidianany. Izay ilay Samoela voalohany toko faha 11 andininy faraky 12 hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Fiantsonan'i Davida ho mpanjaka, ny fanosorana azy ary ny fisian'ny fanahin'ny tompo araka izany tonga tao amin'ny Davida mba hanombohany ny fanompoana mahampanjaka azy. Ireto misy fanamariana. Ny fanamariana manokana izay atolotra antsika eto dia ny fintin'ny tantara milaza ny fanosorana intelo miantaona an'i Davida.
nosorana ho mpanjaka intelo miantaona i Davida. Efa nresahantsika io tamin'ny fotoanandro nandinena ny Samoela voalohany momba ny fansorana ny Davida ho mpanjaka indrindra sainga nisitsika fandalinana kely izy androany. Intelo miantaona hitantsika amin'ireo perikopa voaliko mangamanga. Samoela voalohany toko 2 andininy voalohany hatramin'ny 7 idiran'ity anjara mofinainantsika ity. Ny perikopa faharoa milaza ny fanosorana faharoan'ny Davida. Atia ny Samoela faharoa toko 2 andininy voalohany hatramin'ny 4. Ary ny perikopa fahatelo milaza ny fanosorana fahatelo ho an'ny Davida. Atia ny Samoela faharoa toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 5. Inona ny mahasamihafa an'izy ireo? Amin'ny fisehoany aloha ary amin'ny foto-kevitra koa. Ao amin'ny Samoela voalohany toko 2 andininy 1 hatramin'ny 7 manomboka any amin'ny toko voalohany moa ilay tantara dia izao ny fisehoany. Davida tsy nisy faneken'ny Davida mihitsy ao anatin'ny tantara io. Fa avy hatrany dia hoe osory io hoy ny tompo. Ny tompo Andriamanitra no nandidy any Samoela hanositra ny Davida ho mpanjaka. Tsy misy hoe fanekena nataon'ny Davida manokana. Tsy misy hevitra n'izany ao. Fa dia fanekena araka ny didin'Andriamanitra. Tsy misy faneken'ny vahoaka ao, tsy misy faneken'ny Davida ao, fa ny faneken'Andriamanitra fotsiny izao, na ny fanehoan'Andriamanitra ny safidiny madiodio ka nanirany ny Samoela hanositra ny Davida ho mpanjaka. Ny fanosorana faharoa rampitahina dia maniraka any Davida hiakatra ny Hebrona ny tompo. Nanaiky izany fanirany izany Davida. Taratry ny faneken'ny Davida amin'ny aimpony amin'ny safidiny ny fanendrena azy ho mpanjaka io. Niakatra izy ary ampahany amin'ny vahoaka ny zanak'Israely ny fokony Joda no nanaiky azy ho mpanjaka eto amin'ity Samoela faharoa toko 4 ity. Raha vakintsika moa ny texte dia izany ilay izy fa tsy mamaky isika satria fohy ny fotoanantsika any an-trano vakiana. Ny voalaza ao dia ny hoe nanaiky ny fokony Joda ary ny fokony Joda no nanositra azy ho mpanjaka. Fahasamihafana koa izany. Ny fanosorana fahatelo dia ny Samoela faharoa toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 5 nanaiky ary nanao fanekena teo anatrehan'ny loholona sy ny vahoaka ny Israely manontolo i Davida ho mpanjakan'izy ireo. Fahasamihafana izany voalohany tsy nanaiky Davida, ny faharoa nanaiky ny faniran'Andriamanitra hiakatra ny Hebrona Davida, nanaiky ny fokony Joda, natao ny fanosorana faharoa. Ity fahatelo ity dia nanao fanekena, izany hoe nanonona fanekena teo anatrehan'ny loholon'ny Israely sy ny vahoakan'ny Israely i Davida. Mbola tao Hebrona ihany io no nitranga ary nosorany nekeny ny vahoakan'ny Israely izy ho mpanjaka ny Israely manontolo, izany hoe ny foko 12 dia nosoran'izy ireo ho mpanjaka. Raha vakintsika ny texte dia izany ny sotran'ireo dingana telo ny fanosorana ny Davida ireo. Inona ny hevitra izany? Ny voalohany dia ny fifidianan'Andriamanitra. Mifidy Andriamanitra arak'izay sitrapony. Ifidy ahy izy, ifidy anao izy, azy iny. Tsy voatery anaiky avy hatrany ianao fa mitaizanao Andriamanitra. Ny faharoa, rehefa mandeha eny ny volana, ny taona, sy ny sisa, dia tonga mifanekena ianao ary mitaratra anao koa ny manodidina anao. Mety mbola ampahany amin'ny manodidina anao ny resy lahatra hoe ity olona ity tena mendrika ho izao na izao. Ary ny farany dia ianao tonga manaiky ny fiantsoana ampabe maso eo anatrehan'ny fiangonana. Ary ny fiangonana manontolo manaiky anao amin'izay fanolora tenanao.
zay izy raha ho an'ny vaokan'Andriamanitra ankapobeny amin'ny fifidian'Andriamanitra sy ny zotrany fanoratenantsika tsirairay avy. Fa io azo adika amin'ny fanoratenan'ny olom-boahositra rehetra, ohatra ny hoe iny misy olona nantsoan'Andriamanitra ho mpitandrina dia na izy aza tsy mieritreritra za kovedianao an'izany. Mandeha eny ny fotoana dia tonga manaiky izy. Ary misy ampahan'olona koa efa mahita hoe ty olona ty tena antsoiny tompo mpitandrina. Mandeha ihany ny fotoana, tonga mifanekena mpabe maso izy toy ny hoe fanokanana ho mpitandrina na koa ny hoe fandraisan-tanana ho mpitandrina. Manao fanekena izy dia mandray ny andraikiny feno ny zanak'Israely manontolo. Fa raha alefa amin'ny atao hoe ny hevitr'Andriamanitra momba ny fiainan'ny fiangonana dia io misy olona anankiray toa ny Jesosy Kristy manangana ny fiangonana miangy amin'ny ampahan'olona ihany ary ny farany dia tonga anjakany izao tontolo izao. Tonga manaiky azy izao tontolo izao. Izany hoe miainga any amin'ny Jesosy Kristy makeo amin'ny fiangonana ampahany amin'izao tontolo izao fa tonga amin'ny fanekeny izao tontolo izao azo mpanjaka araka ny vavaka nampianarin'ny tompo manao hoe ho tonga ny fanjakanao. Izay koa izy raha ampitaina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ankapobeny. Zay zany ilay azo takarina ao anatin'ny fanosorana intelo miantaona an'i Davida ho mpanjaka. Dia hitantsika amin'izany fa tsy hoe mandehandeha ho azy na ataotao fotsiny ireny atao hoe fanokanana ho mpitandrina. Raha manaraka ny fandaminana ao anatin'ny fodalana sifitsifika moa isika dia misy ny hoe za toetra izy aloha ao anatin'ny 3 taona. Raha resy lahatra ny fiangonana fa tena mpitandrina io olona io dia miroso amin'ny fanokanana ny fiangonana. Dia manaiky raha teo koa ilay olona ho tokanana. Ohatran'izay koa ho an'ny mpitandrina efa voatokana mba azahoana mandray ny ositra masina hitondrany fiangonana anankiray dia za antoetra herintaona aloha ilay mpitandrina. Eo zany ilay manomboka hoe olona vitsivitsy aloha manaiky ohatran'ny mety inona koa tsy mety farany resy lahatra ihany rehetrarehetra dia miroso amin'ny fandraisan-tanana. Fanavaozam-paneken'ny mpitandrina raha teo ny fandraisan-tanana ho mpitandrina amin'ny fiangonana anankiray izay nanendrena azy ao aorianan'ny fanokanana efa vita. Dia izay ny atao hoe ireny rehetra ireny tsy ataotao foana fa tena miorina amin'ny soratra masina ary santionana amin'izay iorenana izany fomba ny fiangonana izany ity fanosorana an'i Davida ho mpanjaka ity. Dao ary sika ao amin'ny voambolana sika izao. Misy voambolana anankitelo ao anatin'ity anjara mofinainantsika ity izay notsimponina manokana. Efa niverimberina foana ilay hoe fanahy dia tsy naverina eto intsony. Inona moa ny dikan'ny fanahy amin'ny teny Hebreo? Fanahin'i Jehova. Ohatran'ny hoe roa ray. Roa ohatran'ny roa lera kely izay ny famaky ny farany. Roa Yahvé. Adonai. Ilay hoe fanahin'i Jehova. Dia inona ny dikany amin'ny teny Grika? Pneuma. Iny ilay tenenina antsika hoe mba hatsiarovantsika azy dia rehefa mahita pneu ianao dia rivotra izay. Midika hoe rivotra. Manome aina. Manome fahavelomana. Dia tsy natao tady intsony iny na dia mifanandrify indrindra amin'ny lohahevitry ny perikopantsika aza amin'ity volana ity. Efa niverimberina foana. Fa ireo no nalaina. Ny voambolana hoe faralahy izay atao hoe katanina amin'ny fanonana Hebreo fa tsy fanoratra io dia manambara ny mahakely sy ny fanao tsinontsinona. Io moa ilay salamy fa 7:100 teo novakitsika ao amin'ny 1:7 misy hoe natao tsinontsinona. Dia mba nalaina iny hifanandrify amin'ity resaka hoe faralahy ity. Manambara ny mahakely tsy dia hita maso amin'ny mason'olombelona nefa dia vidian'Andriamanitra. Teo amin'ny kolontsaina jiosy dia ny lamatony manan-danja. Fantatsika izany.
zay voalohateraka dia manandanja fa eto amin'ity soratra masiny ny faralano nomeny tompo ny lanjany naroso teo daholo nanomboka tamin'ny zokony indrindra efa nafenina mihitsy azy Davida sy any ampiandrasan'ondry any raha ny kely indrindra zany fa tsy mihinan-kanina sika hoy ny andininy fahinana ambin'ny folo raha tsy tonga eto izay olona izay tsy izay ilay izy dia iny fa tonga ilay barimaso sy mena volo tsara tareony zany zay ilay hoe ny foto-kevitra avoakan'io moa dia ry amin'ilay fahefatra lehibe ny hoe manositra io moa efa nianarantsika any amin'ny katekomenina zany hoe voaositra messia dia tena ilay hoe atokana manokana olona ho amin'ny asa masina voaositra olom-boaositra nosorana aninona ianao eo amin'ny fiangonana asa masina toy inona na nosorana anao manomboka any amin'ny batisy zany olom-boaositra daholo reny za mba manao tsinitsiny olona vita batisa fa olom-boaositra reny nitsika mantsy hoe olom-boaositra dia pastera ihany rehefa nandray ny fanahy masina ny olona dia olom-boaositra ianao olom-boaositra ianao aza manao tsinitsinina ny fiangonana dia inona koa mpiandry ondry roaye oye zay inatsiarotsika ina andika mpiandry ondry amin'ny teny hebreo roaye tsy ohatran'izay io mbola mba tadidy amin'izany ina mampiavaka ny Davida amin'ny mampitondra amin'ny mampitarika azy ilay fiandrasan'ondry aloha dia asa madinika koa tamin'ny fotoana izay niarahan'i Davida ny aina eo amin'ny tontolon'ny jiosy asa madinika izany mpiandry ondry niandry ny ondry tamin'ny alina tany an-tsaha ny sehoan'ny anjely ny amin'ny fahaterahan'ny tompo efa fanefenan'i Davida sahady lay asa bitika sy kely fiandrasan'ondry nataony mialony hanendrena azy ho mpanjaka tandinjony Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara zany inona ary ny foto-kevitra reto foto-kevitra diminy reto no avotra atao anatin'ity anjara mofinainantsika ity voalohany tsy mijery ivelany Andriamanitra fa mijery ny fo any amin'ny andinin'ny fahafito misy an'izany fa mifanandrify amin'ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo koa ny faralahy fa tsy ny lamatoa dia ho antsika fiangonana mba tsy hanavakavaka sika na hijery ivelany amin'ny fifidianana izay ataontsika indrisy anefa mbola jerena ihany manahoana ny kirarony rehefa hifidy dekona izay moa dia mahafinaritra mihitsy ny andrem-pahavilanitra tsara volo be daholo oleretsy aseho voalohany aseho faharoa aseho fahatelo tsy manina fa zay moa zany ilay olombelonako any aza hitako araka ny fifidianan'i Davida dia mena volo daholo ndao andoko volo menamena daholo zay teo hofidiana tsy mijery ivelan'ny tompo aokisika tsy hanavakavaka anomboka any amin'ny fitondranan'ny fiangonana na kely na lehibe na antitra na tanora na zokiolona na osa na marary na latsa-danja amin'ny voninahitra sy amin'ny fahefana na manam-boninahitra sy manam-pahefana manam-pahaizana sy nidondrona indrindra azafady amin'ilay voambolana na ny manan-karena sy ny farahidiny indrindra ireo ny vahoaka an'Andriamanitra nosorany ireo tsy ataontsika tsinitsinana fa nosorana fifidianana eto moa zany tsy mbola nisy hoe fa nosorana fa hoe raha nifidy Andriamanitra dia ny faralahy no fidiana dia natao tsinitsinana indrindra
dia azagaga koa raha hoe iny olona iny ve dia natao dekony, iny olona iny ve dia natao mpiandry. Mahavita zava-mahagaga ny tompo. Mifaly ianao raha gaga hoe otry ianona hony dia lasa pastera, ianona hony dia lasa mpiandry. Zava-mahagaga ataon'Andriamanitra zany, tsy takatry ny saintsika mihitsy. Zay ilay fifidianan'Andriamanitra. Ny foto-kevitra faharoa dia ny hoe ny fanompoana amin'ny zavatra bitika dia mitarika amin'ny lehibe. Ny fampianarana tamin'ny lahady hariva moa dia hoe tsarovy fa rehefa manolo tena ho mpamaky teny ianao dia mety ianao no lasa filohan'ny evi-jekemo. Fa tsy hoe za any amin'ny filohan'ny evi-jekemo mihitsy vanomboka hamaky teny eny amin'ny pilipitra. Ny fanompoana dia manomboka mikely indrindra izay tsy eritreretinao akory, mitondra anao amin'ny fahalehibiazan'ny fanompoana anankiray. Miakatra tanatroatra tsy kelikely, nanomboka tamin'ny fiandrasan'ondry ary ny farana amin'ny fiandrasana ny vahoakan'Andriamanitra. Dia izay mihitsy hoe tiako moa zany hoe fakapanahy mahazo ny tanora amin'izao tonga dia teoery. Fa tsy hoe ndeha aloha hanomboka amin'ny mpamafa-trano dia ao mandeha tsikelikely fisondrotako amin'ny asa. Tonga dia hoerika. Mety izay ny lalana fa mety tsy izay koa. Fa dia maneke ho tarihan'ny fanahy masina. Ny foto-kevitra fahatelo, Andriamanitra mahita sy manokana izay olona tiany ampiasaina. Andriamanitra dia mahita sy manokana izay olona tiany ampiasaina. Inona ny fampiarana an'izany ao amin'ny fiainan'ny fiangonana? Manahoana moa Davida 30 taona izy raha vao nanjaka. 40 taona nitondrany ny zanak'Israely. 4 taona moa ny filoham-pirenena tanora indrindra zao fantatritsika. Za tsy manao hoe iza fa 4 taona ho aho. Madagasikara efa nisy zany 5 taona zany tany amin'ny 5 amin'ny 700 fa 30 taona ny Davida. Ity zany dia mampianatra ny fiangonana hoe miolanja reny tanora, miolanja ny tanora. Indraindray dia hanitatra indray alao tsy atao 5 taona fa mba atao 70 taona indray vao tapitra ny mandat amin'ny malo olona, amin'ny mampitandrina. Miolanja reny tanora. Dia androany moa zao ohatra dia fifidianana izay hiatrika synode lehibe any Faradofainy, synode lehibe faha 20 amin'ny synode apartany. Miolanja reny tanora. Hofidiana ny mpendraikitra foibe, miolanja ry Davida kely. Mba hifameno ny tanora sy ny zokiolona fa sahirana tahaka ny tany mandrosika. Ohatra ny tsisy tanora tsony dia manafatra tanora vanitilam-bato. Satria antitra le mponina, antitra ny tompon'andraikitra. Fa aleo mba hifameno. Dia izay koa na aty amin'ny fiangonana aza atao tsinotsinona ny fahatanorany ny olom-boasitr'Andriamanitra. Ny vita batisa, ny mpandray fanasan'ny tompo. Ireo dia koa nalazaina hoe tanora. Aza atao tsinotsinona izy ireny. Manositra ny olona tiany ampiasain'Andriamanitra dia avelao Jehovah anao ny sitrapony. Ny manaraka, ny fanekem-panompoana miorina amin'ny fanosoran'Andriamanitra. Ilay fanosorana intelo miataona hialohavan'ny fanekena. Fitarianao amin'ny fiangonana dia tsy hoe talenta fotsiny fa misy fanekenao ny andraikitra izay hijoroanao amin'ny fitariana. Hitantsika izany eo amin'ny madekona, eo amin'ny mpitandrina, eo amin'ny fanoloran'ireo tompon'andraikitra. Ho an'ny sasany dia misy fanekena, ho an'ny birao ny sampana sy ny sampanasa fikambanana dia fanolorana fotsiny eto amin'ny altara eto. Fa tena hoe ny
fanekena ny fanompoana misy fanosorana izay no zava-dehibe tsy miankina amin'ny talentanao mana-talenta ianao matony fidin'Andriamanitra sy napetraka Andriamanitra amin'ny fanompoana anankiray fahasoavana zarazaraina asa fanompoana samihafa ny tompo iray ihany fa raha tsy ao ny fanosorana ary indrindra ny fanekenao ny antson'Andriamanitra mialoha ny fanosorana dia tsinotsinony zany ny farany ny fanahin'ny tompo no mitondra sy manome hery io moa zany dia nampifanandrifina amin'ny hoe mitari-dalana ny fanahy masina tsy antehatra amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny tsika raha manao ny asa fanompoana fa tena hiantehatra hiankin-doha amin'ny fitarihan'ny fanahy masina mitondra ny asa fanompoantsika zato isan-jato amin'ny alalan'ny fanahy masina Andriamanitra inona asa ataontsika dia ataontsika eo ambany fitarihan'ny fanahy masina zany ireo ariavana ny foto-kevitra 5 miainga amin'ity anjara mofinainantsika ity raha hitory-teny zany ianao ka maka ny anankiroa na 3 amin'ireo dia efa vita ny tory-teny raha anao fizarana 5 moa ianao dia ampiomanina ny fiangonana ity dia fizarana 5 ka eo amin'ny 70 minitra ny faharetany dia mba miomana kosa dia hoe sakafo be mihitsy zany raisoa mba ho tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika matoky izay ny antso anareo sady izy ihany no hanefa izany amen. Petraka. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.